Manana andraikitra amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ny avy eo anivon'ny ministera ny aditany Ratsilaza afa-tsy ny fampandriana ny fahalemana ao anatin'ny fifidianana sy ny fikarakarana ny hetsika karapanondro vaobe ohatra ity farany moa izay nahaty voatselakory izay ary miandry fatratra ny fiverenan'izy io ny avy eo anivon'ity ministera ity fanazavana. Vola mitentina ray faingo 10 miliara ariary no andrasan'ny ministeran'ny aditany amin'ny fanohizana ny hetsika karapanondro entina indrindra no manana fifidianana raha nambaran'Andriamatoa Tery Rakotonarivo sekretera jeneraly ministeran'ny aditany. Araka ny fanazavan'ity tombona andraikitra ity dia mahatratra 3 hetsy eo ny olom-pirenena malagasy izay voakasika amin'izany. Amin'izao fotoana iresantsika izao dia mijanona io hetsika manokana io izay ny antony dia noho ny tsy fahatongavany ny ampahambola farany avy amin'ny fitondram-panjakana hoentin'ny ministeran'ny aditany anatotsana io ezaka io. Tsara nefa ny manamarika fa io hetsika sy ezaka karapanondrom-pirenena maimaim-poana io dia natao indrindra ho fiatrehana ny fifidianana satria nisy teo amin'ny 5,9 hetsy teo eo ireo malagasy izay tsy voasoratra tao anatin'ny lisam-pifidianana noho ny tsy fananany ny karapanondrom-pirenena. Amin'izao tsika amin'ny resaka izao dia teo amin'ny 5,7 hetsy eo no efa vitan'ny ministeran'ny aditany, mbola misy eo amin'ny telo hetsy latsaka kely zany sisa izay vahoaka malagasy feno 20 taona manana tokony arana zo hifidy nefa tsy voasoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Voakasika ihany koa amin'ny fakarakarana fifidianana ny fampandriana fahalemana meloa mandritra ary aorian'ny fifidianana. Efa nisy hono nambaran'Andriamatoa Tery Rakotonarivo volavolana teti-bola mahakasika izany eo anivon'ny gouvernemanta. Ny OMC na ny organisme mixte de conception izay ny lehiben'ny district no mitarika azy isaky ny district dia efa mametraka ny stratégie rehetra ahafahana miantoka izany filaminam-bahoaka sy ny fandriam-pahalemana zany mandritra an'ireo sehatra anaky 3 ireo mialoha mandritra ary aorianan'ny fifidianana. Efa nametraka volavola teti-bola ny teto anivon'ny ministeran'ny aditany ahafahany OMC mihetsika mba miantoka ny filaminana mandritra an'ireo fotoana anatanterahana ny fifidianan'ireo. Koa dia andrasanay eto anivon'ny ministeran'ny aditany ihany koa zany ny fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana ny amin'ny fanampiana ny OMC eny anivon'ny district mba ahafahany miantoka tokoa ny filaminana mandritra na mialoha na aorianan'ny fifidianana. Raha ny fanazavana voaray dia manohitra ny asany amin'ny fanomezana karapanondro ny eo anivon'ny distrika saingy andoavam-bola kosa izany rehefa niantona ny famatsim-bola mikasika ny hetsika izay natomboka tamin'ny voalohan'ity taona 2024 ity.